Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Ilay atamata. Tiay Andriamanitra. Manahoana daholo ny ankizy kely? Salama tsara daholo ve nareo any an-tokantrano any? Za izay miteny dia salama tsara ihany koa. Androany tsika dia tonga amin'ny fampianarana 5. Mitondra ny lohateny hoe Ilay Mpanolo-tsaina ahy Tiako Indrindra. Inona ny ambaran'ny Baiboly momba an'izany? Izao natoko 7:20 Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iray ny raiko amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ianao ve efa naheno ny atao hoe fanahy masina daholo ny ankizy rehetra? Iaino tantarana ankizilahy anankiray indray tsika, mampiditra antsika amin'ny lesona mikasika ny momba ny Andriamanitra Fanahy masina. Misy tovolahy kely anankiray atao hoe Jim ny anarany. Tao anatin'ny kiloban'ny mpisantatra izy ka namonjy ny kilasy mpandrosoana nianatra momba ny vona. Izy moa dia ao anatin'ny kiloban'ny tanàna manampy. Dia nianatra n'ilay vona teo izy. Sarotra taminy ary tsy nety hainy mihitsy ilay izy dia kivy izy. Kivy tena tsy mahay ninina mihitsy atika. Tsy nety nanao tsony i Jim. Nanatona azy ilay mpanolo-tsaina ny kiloba dia niteny azy hoe fa maninona ianao ny kivy? Ohatr'izany foana ange mianatra zavatra voalohany. Sarotra foana io amin'ny voalohany fa rehefa averinao foana dia hainao ny farany. Dia hoy Jim namaly azy hoe tena ohatrany tsy ho vitako mihitsy ny hanala grady amin'ity fa tena ohatrany mafy indrindra raha samy fianarana nataontsika ity. Dia hoy ilay mpanolo-tsaina tamin'ny Jim hoe efa niainako mihitsy izao zavatra miatra amin'izay izao tamin'izaho vao naka gradina filomanosana. Tena sarotra tamiko sady kivy toy izao mihitsy sady ny fian'ilay mpanolo-tsaina Jim tamin'izay fotoana izay. Dia tapa-kevitra ilay mpanolo-tsaina hoe hanohana ny Jim dia hampianatra ny Jim hatramin'ny farany. Dia hoy izy hoe vonona ve se? Ampiko nge se? Atoroko an'se ny tsiambaratelon'ny fanamboarana vona.
Mety amin'izay ve izany? Nanomboka teo dia lasa mpinamana be tsy mifankafoy i Jim sy ilay Mpanolo-tsaina. Isaky ny misy olana na zavatra ilainy Jim dia mitodika any amin'ilay Mpanolo-tsaina foana izy satria lasa natoky an'ilay Mpanolo-tsaina izy. Manomana ny Jim hiatrika hika lehibe kokoa hatrany ilay Mpanolo-tsaina ary miteny izy hoe zao avy ny tokony ataony se ary zao avy kosa zavatra tsy azony se atao raha ohatra ka te andresy na ho tafavoaka amin'io hika manoloana azy io se. Tsy mampatsiahy antsika ankizy ny asan'ny fanahy masina ve ny asan'ilay Mpanolo-tsaina teto? Tena izay indrindra. Miasa eo anilan'Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka ny fanahy masina mba hanampy antsika rehetra hanana fiainana tsara kokoa. Manolo-tsaina, mampahery, mampionona antsika ihany koa izy raha malahelo isika. Raha matahotra isika dia ampatsiahivo ny fanahy masina fa Andriamanitra dia eo akaikintsika foana ka tsy misy tokony atahorantsika. Rehefa manao fahadisoana angentsika rakizy dia tadidio fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny bitsika malefaka miantefa ao amin'ny fanahintsika, ao am-potsofintsika ao na ao anatin'ny saintsika ao ny fanahy masina mampatsiahy antsika hoe melokontsika, manotontsika ary iny no mahatonga antsika ohatrany malahelo dia mangatam-pamelana ary manome hafaliana ihany koa ny fanahy masina rehefa nahavita nangatam-pamelana isika ary mandray fanapa-kevitra hoe tsy hanao ratsy intsony tsy hanao an'izany intsony dia manome hafaliana ho antsika ny fanahy masina satria nanao safidy tsara ny hankatoa isika ankizy. Mbola asan'ny fanahy masina ihany koa ny manome talenta ho antsika tsirairay avy rakizy mba ahafahantsika manompo ny fiangonana. Manana talenta mihira ve ny ankizy? Asan'ny fanahy masina izay. Manana talenta manao tsianjery 12 ve ny ankizy na manao tsianjery ny 10 ohatra? Asan'ny fanahy masina daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy misy tokony mampirehareha antsika hoe za mahay be na hoe za ohatr'izao satria asan'ny fanahy masina no nahatonga an'izany. Vonona ve ny ankizy kely rehetra hiaino an'ilay Mpanolo-tsaina? Mpanolo-tsaina tsara lavitra no ny Mpanolo-tsaina Jim ny Andriamanitra Fanahy masina. Tena Andriamanitra anie izy tsy hery fotsiny izy fa Andriamanitra, tena personne mihitsy izy. Dia izy koa no fanahin'ny fahamarinana. Jerentsika anie ny Jaona 2:17 manao toy izao: fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Afaka atao namana ny fanahy masina, namana manampy, mananatra. Raha jerentsika ny Jaona 4:12 andininy 9 ka hatramin'ny 17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izaho angataka amin'ny Ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tenen'i Jesosy io ho an'ny mpianany. Tianao ve izany hoe ianao anisan'ireo mandray ny fanahin'ny fahamarinana? Tsy azony izao tontolo izao ho raisina hozy izy dia ho iaho amin'ny antsika ankizy hoe aza mba isan'izao tontolo izao. Fa aoka isika ankizy mba ho isan'ilay olona mandray ny fanahy masina ho mpananatra. Ny fanahy masina ihany koa dia mpampianatra. Dia jerentsika ny Luka 12:12. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay tokony ho lazainareo. Tena ilaina be mihitsy io zavatra io. Misy fotoana hiatrehan'ny ankizy hoe inona ny tokony ho teneniko ary inona ny tsy tokony ho teneniko
dia mivavaha mangina fa ny masinao apetrao eto ambavako izay zavatra tokony ho lazaiko. Jerentsika ny Jaona 2020 ary raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Inona koa izany ny asan'ny fanahy masina? Manampy antsika hafantatra ireo fahotantsika rehetra. Indraindray misy fotoana manana olana amin'ny namantsika, ohatra tsika ankizy, dia miadiady kely eny. Dia hozy isika hoe sanga nanao ratsy azy, za tsy nanao ninina azy akory nefa dia tezitra amiko izy. Mety hitrango izany zavatra izany. Fa rehefa moditsika, rehefa matory, rehefa mipetraka irery isika dia miresaka amin'ny fanahy masina hoe tena sao dia misy tsy mety nataoko tokoa ary. Dia ny fanahy masina manampy antsika hatadidy ireo zavatra tsy mety nataontsika, hampatsiahy antsika ny fahotana nataontsika ary mbola io fanahy masina io ihany koa arak'ilay resahantsika teny aloha no mahatonga antsika mibebaka mangatam-pamelana. Tena ilaina ny fanahy masina araka izy tena ilaina. Rehefa madio afaka amin'ny fahotana isika araka izy dia hamasin'ny fanahy masina. Petera 1:1-2 dia miteny hoe araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra iray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan'ny ràn'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ary tandremo rakizy, ny miteny ratsy ny fanahy masina. Fa ny fahotana rehetra dia azahoana famelan-keloka daholo afa-tsy ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Mateo 12:30. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Inona izany hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina? Tsy rarahinao ny fanahy masina, miresaka aminao ny fanahy masina fa dia tsy rarahinao, hodianao fanina, hodianao tseno na dia mipitsipitsika mangina ao am-podi-tsofinao aza. Tandremo rakizy ratsy izay toetra izay. Andehantsika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao fa nomenao anay ny Mpanolo-tsaina. Tianay ianao, Andriamanitra Fanahy masina, mitoetra tao anatinay. Mamelany tsy famendrehanay rehetra, Andriamanitra, ny amin'ny fitenenan-dratsy rehetra izay nataon'ny ankizy. Efa mipitsipitsika ao am-podi-tsofinay ny fanahy masina ny amin'ny zavatra tsy tokony ataonay rehetra, fa mbola nataonay ihany reny. Mamelany elokay. Manomboka izao dia ho namanay ianao, ho namanay akaiky, ary tsy hanana Mpanolo-tsaina afa-tsy ianao, Andriamanitra Fanahy masina izahay. Manaiky izahay no anarinao ary ampiasa ny talentanay ny amin'izay tsara indrindra mandrakariva. Misaotra Jesosy io. Amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tsapako fa Ilay atamata. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.